Kristy lalàna ary kristianina. Zay zany loha hevitra rahantsika mamakafaka toany ariva, tsy atao lava ny kabary, tsy atao lava ny resaka, fa tonga dia ho atomboka atsika le izy ho faritina tsirairay reo teny rehetrarehetra eo amin'ny écran reo. Iza Kristy, iza ny lalàna, ary iza ny kristianina. Zany ny rahantsika ho fakafakana. Ka iza Kristy, rahantsika mijery ny andininy voalohany, lioka toko faharoa andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Lioka toko faharoa andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Sao dia mba misy afaka mijery azy aloha mandrapa, sao dia mba ety ihany izy. Lioka toko faharoa andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Lioka toko faharoa andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Toy izao ny voalaza ato anatin'ny soratra masina. Fa izay tanàna iakaranareo faharoa safady sa atao amin'ny fahafolo. Lioka toko faharoa andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Ary hoy nianjely taminy, aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida, dia Kristy Tompo. Dia eo zany ilay fanontaniana eo amin'ny toko sy andininy io, no mipetraka amin'ny fanontaniana manao hoe fa iza ary Kristy? Dia asehon'ilay hitantsika ao amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Iza marina Kristy rehefa nanambara tamin'ny mpianatra, sao tatompoko, rehefa nanambara tamin'ny mpianatra, tamin'ny mpiandry azafady, ny anjely, dia namaty izy tamin'ny nahaterahany Jesosy hoe iza Kristy? Dia reo tazantsika reo le izy, iza Kristy? Dia reo tazanareo le izy. Lefasy fa tsy mety. Iza Kristy? Ny voalohany dia hoy izy ny andininy faharaiky ambin'ny folo hoe mpamonjy izy, ary andininy ary tapany faharoa dia milaza fa tompo izy. Dia reo zany ny famaritana hitantsika miaiky avy eo amin'ny filazantsara ny soratany lioka. Iza Kristy? Mpamonjy izy, tompo izy. Zany ny famaritana amin'ny filazantsara ny lioka. Ka tsy ho lava ny resaka, satria efa betsaka ny fotoana anatiny antsika izay toe zavatra zay. Dia varantsika mamaky indray ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra ny andininy faharoa ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahaefatra ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay azahoana famonjena. Zany hoe tsy misy anarana nizaniza ahafahana mamonjy ny olona afa-tsy ny anaran'i Kristy irery ihany. Ka dia afaka mitaniza ianareo anarana marobe, tsy tambo isaina, na ho tapitrisa aza, na ho lafitrisa aza, na hivavahana na tia. Dia zao tsisy mahavonjy ilay ny anarana reny, fa ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no mahavonjy. Zany hoe ao amin'ny Kristy irery ihany no misy famonjena. Vao miala ao amin'ny Kristy dia tsisy famonjena na anankiray aza azo antenaina. Dia toizana ny fianarana, dia ho jerentsika indray hoe arinona kosa ary ny lalàna. Baraiky ngeda be, arinona kosa ny lalàna. Aza mbola hodina aloha. Baraiky ngeda be, inona ny lalàna? Rehefa dinihina soratra masina, miaiky avy any amin'ny Genesisy makany amin'ny bokin'ny Apokalipsy, dia tazana fa misy karazana lalàna anankitelo ao anatin'ny soratra masina. Zany hoe rehefa mivoaka zany le teny hoe lalàna, dia fakafakana izy ireny, dia tazana fa miverina imbetsaka ao anatin'ny testamenta taloha sy ao anatin'ny testamenta vaovao ny teny hoe lalàna. Ary rehefa atambatra izy rehetrarehetra ka atao ampivondronana amin'izay tokony ampivondronana azy, dia vondrona telo ihany no hita. Zany hoe misy karazana lalàna telo zany. Dia ny teny hoe lalàna ao amin'ny Baiboly tafiditra amin'ireo vondrona anankitelo ireo. Ka inona ary le voalohany? Rahantsika mamaky ny Lioka toko faefatra amby roapolo, ny andininy faefatra amby efapolo.
Lioka toko fa 420 ediny fa 440. Inona no toe zavatra miseho eto? Nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Very-hevitra ny mpianatra tao tamin'ny fotoana nahafaty azy. Kivy, ary misy amin'ireo mpianatra kivy. Nandeha tany amin'ilay toerana anankiray antsoina hoe Emôsy, miala ny Jerosalema. Tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro tao afarany nahafatesany Jesosy. Tamin'io maraina io anefa efa nitsangana Jesosy. Dia rehefa nandeha teny an-dalana izy ireo izy rolahy, miresaka ny amin'ny toe zavatra niseho tany Jerosalema tamin'ny namonona ny Kristy tao ambony hazo fijaliana. Dia misy lehilahy anankiray ohatrany hoe andeha hiaraka amin'ny zareo avy eo afara, ohatrany hoe andeha hisongona ny zareo. Dia lasa tafara-dalana tamin'ny zareo. Dia nantanga lehilahy, dia hozy izy efa inona ka hiresahana reo? Dia miresaka ny amin'ny Jesosy Kristy izy. Ry hava-malala, Jesosy Kristy mihitsy io niseho io. Dia niresaka tamin'ireo mpianatra reo izy. Fa toe zavatra manaitangina dia izao. Rehefa tazamina niresaka ny fanaovan'i Jesosy Kristy tamin'izy ireo, Jesosy avy nitsangana tamin'ny maty. Dia tokony nanao fahagagana izy. Nanao fahagagana izy dia fantatry hoe zaho le izy. Saingy tsy nanao fahagagana izy, fa noraisin'i Jesosy ny testamenta taloha. Ny Baiboly nisy tamin'izay fotoana izay. Dia nambarany avy any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny boky farany eo amin'ny testamenta taloha, ireo faminaniana momba azy. Dia naseho miainga avy eo anatin'ireo faminaniana ireo fa tsy maintsy misangana amin'ny maty ny Mesia. Dia rehefa avy eo zareo zay vao nahalala hoe ay Jesosy tia miresaka aminay ity. Dia namidina ny fanambarana rehetrarehetra Jesosy tany amin'ny farany. Dia rehefa namidina izy, dia zao ny famitinana nataony. 440. Dia hoy izy taminy, izao ny tenitro izay nilazaiko taminareo fonimbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary salamo. Tsy maintsy ho tanteraka izay nambara momba ao amin'ny lalàn'i Mosesy, ao amin'ny salamo, ao amin'ny mpaminany. Dia nefa ny testamenta taloha le mpianatra anankiroa rehefa nieny, dia ny testamenta taloha ray manontolo no tanosain'i Jesosy eo ny faminaniana rehetrarehetra momba azy. Zany hoe ny testamenta taloha zany no zaray ny anankitelo. Ny voalohany dia hozy izy hoe lalàn'i Mosesy, ny faharoa ny mpaminany, ny fahatelo ny salamo. Zany hoe ny boky poetika rehetrarehetra, salamo sy ny sisa sy ny sisa. Ka rehefa jerena le izy, dia ny boky 5 nosoratan'i Mosesy no antsoiny hoe lalànan'i Mosesy, ary io le soratany amin'ny teny Hebreo hoe Torah. Dia rehefa avy eo misy ny antsoina hoe mpaminany, zany hoe ny boky ny faminaniana rehetrarehetra. Ny boky ny faminaniana rehetrarehetra, dia io le antsoiny hoe ketobima. Dia rehefa avy eo misy ny antsoina hoe boky poetika rehetrarehetra, salamo, ny ohabolana sy ny sisa sy ny sisa, dia io le antsoiny hoe lebima. Dia tsy mahagaga zany raha antsoiny Jiosy ny testamenta taloha hoe tanaka, zany hoe Torah, lebima, ketubima, lalàn'i Mosesy, salamo ary mpaminany. Dia io le avaran'i Jesosy. Dikan'izany dia zao isaky ny mahita tsika ao anatin'ny soratra masina ilay fanambarana manao hoe lalàn'i Mosesy, dia tsy inona izany fa ireo boky 5 nosoratan'i Mosesy. Le any amin'ny voalohany, le boky 5 voalohany nosoratan'i Mosesy, nijoba izy any koa nanoratra azy, fa tsy nijoba tsy ao anatiny le izy, fa ny 5 voalohany any amin'ny testamenta taloha nosoratan'i Mosesy no antsoina hoe lalàn'i Mosesy. Genesisy, Exodosy, Levitikosy, Numery ary Deuteronomia. Ny fitambaran'ireo boky 5 ireo zany no antsoiny Baiboly hoe lalàn'i Mosesy. Ka isaky ny mahita tsika hoe lalàn'i Mosesy, dia azadiny fa miresaka an'ireo boky 5 ireo izy. Fa mifoaka fotsiny le hoe lalàn'i Mosesy, tonga dia miditra ao anatin'ny saitsika Genesisy, Exodosy, Levitikosy, Numery ary Deuteronomia. Isaky ny mifoaka lalàn'i Mosesy, tonga dia mipetraka ao anatin'ny saina Genesisy, Exodosy, Levitikosy, Numery ary Deuteronomia. Dia mitohy tantara ary inona kosa an'ilay faharoa. Dia raha tsika mamaky ny andininy manaraka,
Lioka toko faharoa. Andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andiny faefatra amby roapolo. Lioka toko faharoa. Andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andiny faefatra amby roapolo. Eo izy izy fanambarana. Ary rehefa tapitra ny andro fitiovany araka ny lalàn'ny Mosesy, dia tondrazy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ho an'ny tompony, ho an'ny tompo azafady. Araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'ny tompo hoe ny lahy voaloha teraka rehetra atao hoe masina ho an'i Jehova, ary mba hanatitra fanatitra araka izay voalaza ao amin'ny lalàn'ny tompo hoe tomoina roa na zanam-boromailala lala roa. Jereo tsara ny fivoaran'ilay teny hoe lalàna. Rehefa eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo tsika ka manambara izy fa tokony hoentina any Jerosalema Jesosy zaza ho atolotra, dia ambarany fa araky ny lalàn'ny Mosesy zany. Dia rehefa mitohy tantara ka ozy izy hoe ilay zaza ne ka zaza lahy ary lahy matoa, dia tsy maintsy anaovana fanatitra latsa-drà. Dia tomoina anankiroa na voromailala anankiroa, zanam-boromailala anankiroa araky ny ambarany soratra masina eto. Zay tokony natao. Dia rehefa miteny an'io izy io fanatitra latsa-drà io, satria zaza lahy matoa lay zaza, dia ambara dia tsy mitohy ilay teny hoe lalàn'ny Mosesy fa tenen'ny tsotra fotsiny hoe lalàn'ny tompo. Dia miova lay fanambarana. Inona ny tinambara amin'izany? Misy karazana lalàna ao anatin'ny Baiboly, izay lalàna mahakasika fotsiny ihany ny famonoana biby atao fanatitra ao amin'ny toerana masina tany Jerosalema, miaraka amin'ny fombafomba rehetra manodidina an'izany famonoana biby izany. Ireo karazana lalàna ireo no mivondrona mamaritra an'ity lalàna anankiray ety izay antsoina hoe lalàna seremonialy. Zany hoe ny lalàna seremonialy zany dia ireo lalàna rehetrarehetra mahafehy ny famonoana biby atao fanatitra latsa-drà tao amin'ny fitoerana masina tany Jerosalema, ary ny fombafomba rehetrarehetra manodidina an'izany fanaovana fanatitra latsa-drà izany. Zay ny lalàna seremonialy. Dia mametraka fanontaniana tsika manao hoe aiza moa no ahitana an'izany lalàna seremonialy zany? Aiza no ahitana an'ireo karazana lalàna reo? Dia rehefa jerena le izy dia apahany ao amin'ny lalàn'ny Mosesy le izy. Hitantsika ao amin'ny bokin'ny Levitikosy misy ampahantasana any amin'ny bokin'ny Exodosy, any amin'ny bokin'ny Deuteronomia, sombiny kely fa ny Levitikosy ny tena misy ny akabeazana izy ireo. Zany hoe raha atao mahitsy zany ny resaka dia zao apahany amin'ny lalàn'ny Mosesy, amin'ireo boky dimin'ny Mosesy ny lalàna seremonialy. Tsy ny akatsy ny lalàn'ny Mosesy manontolo zato isan-jato fa sombiny amin'ny lalàn'ny Mosesy. Raha ohatra azonareo zay fehezanteny ray zay dia mazava mikorina ohatra ny rano ny sisa rehetrarehetra. Ka ho averiko indray mandeha lefa fehezanteny. Ny lalàna seremonialy zany hoe lalàna mifehy ny fanatitra latsa-drà ao anatin'ny fitoerana masina atao amin'ny testamenta taloha, miaraka amin'ireo fombafomba manodidina an'ireo fanatitra latsa-drà reo, dia sombiny amin'ny lalàn'ny Mosesy. Satria hita amin'ny apahany ao amin'ny bokin'ny Levitikosy, sombiny kely ao amin'ny bokin'ny Exodosy, sombiny kely any amin'ny Deuteronomia, dia sombiny zany apahany amin'ny lalàn'ny Mosesy ity lalàna seremonialy ity. Dia sao fanontaniana amin'izao zavatra iseho. Raha ohatra karavana zany tsy manana hery intsony ny lalàna seremonialy, rava ve ny lalàn'ny Mosesy? Rava sa tsy eo no lalàna hoe azontsika le izy. Rava sa tsy rava ny lalàn'ny Mosesy? Tsy rava ny lalàn'ny Mosesy fa apahany amin'ny lalàn'ny Mosesy no rava, fa tsy ny lalàn'ny Mosesy no rava. Mazava ve zay tompoko? Dia tao hoe hojerena hoe inona marina toe zavatra miseho. Dia hojerentsika ny andininy manaraka. Matio toko fahafito amby roapolo, andiny fahadimapolo ka hatramin'ny andiny faraka amby dimapolo. Matio toko fahafito amby roapolo, andiny fahadimapolo ka hatramin'ny andiny faraka amby dimapolo, milaza indrindra ny amin'ny hafatesan'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana.
Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny maty izy. 9:50. Ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tretra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany dia niororo ny tany ka nitresaka ny vatolampy. Zany hoe rehefa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy, maty, rehefa maty izy dia ny efitra lamba na mampizara roa ny tempoly tany Jerosalema rovotra hatreny ambony ka hatreny ambany. Rehefa tonga ao amin'ny tempoly nareo tamin'ny tempoly ny testamenta taloha dia tonga eo an-tokotany, io le antsony hoe parvis, dia eo zany no amononany biby, eo koa no misy n'ilay hôtely fanaovana fanatitra midorany. Dia rehefa miditra ao anatiny dia mizara roa izy, eo amin'ny idirana voalohany antsony hoe efitra masina, dia ao ambadika antsony hoe efitra masina indrindra. Dia sy biriky avy any am-batolampy no mampisaraka an'io, fa voaly no mampisaraka azy, efitra lamba. Dia eo amin'io efitra lamba io ny mpisorona no manao an'ilay antsona hoe famafazana raha, impito amin'ny ankapobeny. Rehefa misy biby atao fanatitra latsa-draka entina ao amin'ny fitoerana masina ny rano, dia eo izy no manao azy. Ka tamin'ity tolakandro ity, tamin'ny fotoana izay nahafaty an'i Kristy teo ambony hazo fijaliana io, raha sedra hiditra indrindra ny mpisorona hanao an'ilay famafazana raha, dia gaga izy fa rovotra avy any ambony lamba mampisaraka ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra. Dia nisy ampahany nakany, dia nisy ampahany nakaty, dia tsy afaka nanao tsony zareo, fa vao miditra izy tonga dia tazany koa ny efitra masina indrindra. Izy no nanadrovotra anazy, na Andriamanitra nandrovotra ny fitoerana masina, na izy nandefanjely afaty androvotra n'ilay lamba, na izy nandefanjely hanao azy ananany ny rehetrarehetra ahafahana manao an'izany. Fa tsy zay ny zava-dehibe, fa ny zava-dehibe dia izao, maninona no niseho zany toe-zavatra zany teo amin'ny fotoana nahafatesan'i Kristy teo ambony hazo fijaliana. Ny antony dia izao: ny ondry atapitrisany, ny osy lafitrisany, ny omby tapitrisa no vonona teo amin'ny mpiantsany tempoly io natao fanatitra latsa-drà, dia tandindona ihany maneho an'ilay fahafatesana azo an'i Kristy eo ambony hazo fijaliana. Ka rehefa maty ilay tena sorona dia tsy ilaina intsony ny tandindona, dia no vitin'Andriamanitra ny lamba rovotra, dia tsy misy ilaina intsony an'ireo fanatitra latsa-drà ireo, satria efa maty ilay tena fanatitra ho an'ny olombelona. Kristy ilay nandasaka ny rany nahafahantsika nanao fifamonjana koty maly ariva, dia tsy ilaina intsony ny fanatitra latsa-drà. Tsy mamono omby intsony, tsy mamono ondry intsony, laha ny andro fotsiny mamono ondry izay mbola mamono amin'izao fotoana izao mampalahelo, satria tsy mety ihany niafatra ny filazao tsara. Ka raha foana azy ny famonona, ny fanaovana fanatitra latsa-drà, biby atao fanatitra latsa-drà, dikan'izany dia izao: tsy manana ny maha-izy azy intsony ny lalàna seremonialy. Tsy misy dikany intsony ny lalàna seremonialy, tsy ilaina intsony, satria tsy ilaina intsony manao fanatitra latsa-drà. Dia rava ny lalàna seremonialy. Ka raha rava ny lalàna seremonialy, tsy rava kosa ny lalàn'i Mosesy, fa apahany kely amin'ny lalàn'i Mosesy ihany ny rava, dia izay rehetra seremonialy fa ny sisa mitsanona. Dia toizantsika ny tantara, dia inona kosa ny fahatelo? Andao toizana le izy. Jakoba 2:10 ka hatramin'ny 12. Jakoba 2:10 ka hatramin'ny 12. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Dia izao ny fanambarana hita taratra ato. Jakoba 2:10 ka hatramin'ny 12. Fanaizana izy mitandrina ny lalàna rehetra, efa diso amin'ny ray loha, dia menaka amin'izy rehetra, fa ilainana hoe aza mitangazanga no nanao hoe koa aza mamono olona. Fa raha tahiny tsy mizangazanga ianao kanefa mamono olona ihany, dia mpandika lalàna ianao. Zany hoe manambara lalàna izy eto, ary ao anatin'io lalàna io
dia ahitanareo didy anankiroa reo manao hoe aza mamono olona aza misangazanga ka aiza no ahitana an'izany didy anankiroa zany ao anatin'ny didy folo no ahitana an'izany noho zany ty lalàna ety zany dia tsy ny lalàny mosesy sekory ty lalàna ety zany dia tsy ny lalàna seremonialy sekory ity lalàna ato amin'ny Jakoba toko faharoa ty zany dia ny didy folo satria ao anatin'ny didy folo ihany no ahitana an'ireo didy anankiroa ambaran'ireo hoe aza mamono olona aza misangazanga dia zay zany ny didy folo no tiano ambara eo tandrema nefa fampitandremana mandefa taratasy misoratra menamena Andriamanitra mandefa email misoratra menamena Andriamanitra mandefa fax misoratra menamena Andriamanitra anefa ny amin'ny DHL sy ny karazany ny afatra rehetrarehetra izay azo atao menamena tandrema fa misy didy folo tsy mitovy amin'ny any Baiboly afaka manao zay tiany atao ny olombelona fa izao zavatra tokana ho tazomina rehefa didy folo tsy mitovy amin'izay ao anatin'ny Baiboly tsy izy fa le ao anatin'ny Baiboly ny tena nataon'Andriamanitra noho zany dia izao tsara androany ariva raha vakitsika ny didy folo ao anatin'ny Baiboly mba halalantsika hoe inona marina kay zany ny tena didy folo dia rehefa mahita boky nareo ka misy didy folo tsy hiteny anarany eto aho fa antsara tsirairay ny mijery dia efa ampitahinareo amin'ny Baiboly le izy hoe dia ampitahina amin'ny didy folo ao anatin'ny Baiboly dia rehefa tsy mitovy dia avela ho any izy ho any fa ny didy folo ao anatin'ny Baiboly arahany fa iny ny tena izy ka ino ary ny didy folo arak'izay hita ao anatin'ny soratra masina ho anareo izay manaraka amin'ny teny frantsay sokafo ny Baiboly fa tsy mety voasoratra ny akabiazana izy rehetrarehetra misy le didy lava dia tsy voasoratra dia tsy mety raha tsy mamaky nareo ndasika ho any amin'ny Exodos toko faharoapolo ao no ahitana ny didy folo dia any amin'ny boky Deutéronomia ihany koa Exodos toko faharoapolo didy voalohany andiny fahatelo Exodos toko faharoapolo ny didy voalohany ao amin'ny andiny fahatelo ozy izy hoe aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany izany hoe aza manompo sampy dia mampalahelo ny mahita fa fitenin'olona ao anaty ho amin'izay manompo sampy izay fotsiny le didy voalohany zany hoe tsy manana Andriamanitra hafa hivavahana zany fa dia ny Andriamanitra any an-danitra ihany dia ozy izy hoe ampy izay betsaka nefa ny olona no mametraka ny vola eo amin'ny toeran'Andriamanitra betsaka ny olona no mametraka ny voninahitra eo amin'ny toeran'Andriamanitra betsaka ny tanora no mametraka andrazazavavy ny tovolahy eo amin'ny toeran'Andriamanitra andrazazavavy mametraka ny tovolahy eo amin'ny toeran'Andriamanitra sy ny sisa dia rehefa fitinina zany didy voalohany dia ozy izy manao hoe ny toerana an'Andriamanitra aza metrahana zavatra hafa ary aza metrahana olona fa nazy ihany io dia izy lery ihany no eo dia aza menan'izan'iza ary aza metrahana zavatra hafa fa tsy hoe manompo sampy fotsiny ihany ekena manompo sampy mandika an'io fa ny mametraka ny vola eo amin'ny toeran'Andriamanitra dia mbola mandika an'io didy io ihany koa sy ny sisa didy faharoa andiny fahaefatra ka hatramin'ny andiny fahaenina aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao na ny mety hoentriky ny zavatra izay any amin'ny lanitra ambony na izay aty amin'ny tany ambany na izay any amin'ny rano ambany tany aza mekoka eo anatreny ary aza manompo azy fa izao Jehovahandriamanitra ao dia Andriamanitra sary-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafy sy ny zafy doalika dia amin'izay makahalahy nefa kosa mametraka ho amin'ny olona arivo mandimby izay tiay ka mitanana ny didiko zao ny fanambarany didy faharoa aoka tsy hanamboatra sarin-javatra voasikotra ao dia koka eo anatrehany na ahoana eky zany sarin-javatra voasikotra zany dia aza mekoka aza manao an'izany ozy izy ary aza mekoka eo anatrehany dia mety ametraka fanontaniana ianao tahaka n'ilay lehilahy anankiray nataoko batisa tamin'ny taona 2000 telo amby 20 oktobra 2000 dia rehefa vita ny batisa rehefa arivo dia ozy izy tany pastero tsy manana asa intsony aho fa lasa sommaire fa mpivarotra décoration izy bois sculpté sy marketerisé nambositra ka tena marina zany fa tany le izy
Tenteny tany Kristy tsy mananasa tsony amin'ny pasteur. Dia gaga vahaolo. Bakiropitra angany magasinareo. Dia ozy izy io ka mandika ny tety faharoa. Dia foanana. Dia teo any nanazava tamindray. Fa ny tety faharoa le tsy miteny manao hoe zavatra voasikotra décoration. Haingon-trano ohatra, tsia. Fa zavatra voasikotra tena namboarina, atao fiakofana. Tahaka ireny hitantsika rehefa miala ny Behenjy, eo amin'ny sisiny akavian'ny lalana eo, anelanelany Behenjy sy Antananarivo. Mino avy amin'ny lalana ny akaviazany aminareo. Dia mahita azonao, vedefa izy, tsy tamoy saina. Zany hoe, rehefa zavatra voasikotra zany namboarina, atao hiakofana, zay le tiany hotenen'eto. Dia aza manana an'ireny ozy izy, ary aza miakoka eo anatrehany akoriny. Dia mbola apikolava an'le izy, na ny manao mampiasa ny anaran'Andriamanitra aza, anaovana senet sy comédie sy ny karazany, dia mifanohitra amin'ny tety faharoa. Dia tsy ilaina zany ny mihaino an'le hiran'le mpihira, le fantatrareo iny ny anarany, le manasimpasimpa ny anaran'Andriamanitra, manomboka amin'ny esa le izy, dia taranareo no manohy azy. Dia za ty hanohy itsony. Dia tsy ilaina zany ny mihaino ny hirany, satria fanasimpasimpana ny anaran'Andriamanitra. Zay a, dia tsy ilaina zany. Dia ny mpitarika tanora zany, dia tokony hitanjo, tsy avelanao sketsa ny anaran'Andriamanitra, atao fimehezana, ny anaran'Andriamanitra tsy tokony avelanao an'izany tanora. Satria ny anaran'Andriamanitra tsy atao an'izany. Dia hotohizany moa izy eo amin'ny tity fahatelo, andininy fahafito. Aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa tsy atao Jehova ho tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany. Io anaran'Andriamanitra io zany tsy atao tsy ambanimbaniana, tsy tonontononona fahatany, fa rehefa mamoaka an'io ny lela, mitonona n'io anarana io, ny fo kosa manome aja sy voninahitra. Satria masina Andriamanitra. Mivoaka ny fanambarana eo amin'ny vava, ny fo kosa manome aja sy voninahitra n'ilay Andriamanitsika. Zany ny tety fahatelo, ka aza tonononona foana ny anarany. Potipoteo reny CD sy DVD, misy hira manasimpasimpa ny anaran'Andriamanitra reny, fa tsy ilaina azy reny. Tety fahaefatra, mahatsiarova ny amin'ny sabata anamasina anazy. Enay manambiasanao sy anaovanao ny raharanao rehetra. Fa sabata Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito, ka aza manao raha akory ianao amin'izany andro zany. Na zanakao lahy, na zanakao vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny mpikopinao, na ny vahiny izay miditra ao mahamadinao. Fa enay manano nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mpamin'izay rehetra ho aminy. Dia nisatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no nitahiry Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Tety faefatra tompoko dia milaza an'izao fanambarana manaraka izao. Rehefa amin'ny herinandro, amin'ny andro enina voalohany amin'ny herinandro ozy izy, dia miasa fahazalany andro manao rami. Miasa fahazalany andro misotro toaka. Ary rehefa tonga ozy izy ny andro fahafito, dia aza manao raha akory ianao amin'io andro io. Na ianao, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny bibikopinao, na ny vahiny tafiditra eo am-bavadinao. Aza manao raha ozy izy amin'io andro io. Io andro fahafito io. Fa Andriamanitra ozy izy namorona ny zavatra rehetra herinandro, ary rehefa tonga ny andro fahafito nizatra izy. Zany ny tety fahaefatra. Tety fahatelo, andiny faharoambifolo. Dia ozy izy ny andiny faharoambifolo. Manajany rahinao sy ny reninao, mba maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Zany hoe azao ny ray aman-dreny. Misy fetrany anefa ny fanazana ray aman-dreny, satria misy ray aman-dreny ambony ray aman-dreny, misy mena ambony mena. Zay le oabolana malagasy. Misy ray aman-dreny ambony ray aman-dreny. Ka tsy milava resaka fa tonga dia hoentiko any amin'ny soratra masina isika, ataontsika ho amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:20. Raha sendra anery indrindra ny Petera Zona, tsy
Jesosy Kristy nitsony ireo mpitondra fivavahany testamenta taloha tany Jerosalema. Dia zao ny valiteny Petera Jonas. Asan'ny apôstôly toko 5 ka vakitsika ny andiny fahasivy ambin'ny folo dia ozy izy ny fanambarana fahasivy amby roapolo azafady. Fa Petera sy ny apôstôly namany azafady fa Petera sy ny apôstôly namany ka nanao hoe Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Dia ho azava isika miainga avy ao amin'ny andin'io ny tito 5. Zany hoe raha ohatra zany ka miangavy atsika na manely atsika na tsy haiko amin'ny fombakolaka antsika anao zavatra mifanohitra amin'izay sitrapon'Andriamanitra ny ray aman-dreny ka manaraka isika dia mandika ny tito 5 isika. Ny antony dia zao tsy nanaza ilay ray aman-dreny tena izy isika, le tena ray aman-dreny voalohany dia mandika ny tito 5 isika. Raha ohatra kosa ka miangavy na manao akola ka na tsy haiko le ray aman-dreny ary tsy mifanohitra amin'izay takin'Andriamanitra ny zavatra ataony, jaga ny zavatra angatahany dia ianao zay manohitra dia mbola mandika ny tito 5 ihany koa ianao satria tsy manaza ny ray aman-dreninao ety an-tany. Dia mino afa mazava tsara izay endrin'izay rehefa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ampirinina tsara any anaty tiroara, tsy arahana le izy kanefa atao ampanazana sy ampitiavana lehibe fa ny an'Andriamanitra rana. Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Manazany raha inao sy reninao mba maro andro eo amin'ny tany izay mety Jehovahandriamanitra ao anao ianao. Tito 5 andiny 17 aza mamon'olona. Zany hoe asa mamon'olona dia saiko mbola ho azavana atao hoana asa mamon'olona. Fikarohana natao dia izao karohana amin'ny bokin'ny Exodosy hoe firy isan-jato ireo toko sy andininy miteny hoe aza mamon'olona ao amin'ny bokin'ny Exodosy no milaza fa amin'olona tsy misy ahoana reny andika anazy préméditation fikasana mialoha. Tsisy fikasana mialoha hoe hamono fa sendra nahafatampoka dia jerena hoe impiry firy isan-jatony amin'ireo toko sy andininy 20 isan-jatony monja ihany no milaza famonona olona misy fikasana mialoha. Fa mihoatra ny 20 isan-jatony milaza famonona olona misy na tsy misy fikasana mialoha, zany hoe mamono olona tsotra fotsiny ihany. Tianao tenenina dia zao aiza ny toerana misy ny Exodosy toko 20 andiny 17 dia ao amin'ilay 12 misy azy. Tsy voafaritra le izy hoe misy fikasana mialoha na tsy misy. Ka ny tianao tenenina zany dia zao na misy fikasana mialoha na tsy misy rehefa namono olona ianao dia nandika ny tity 5. Raha ohatra ianao ka mamy toka dia nandeha tona tomobile mafy dia nanton'olona dia ozy tsy falahiniko tsy neritreritra hoe hamono an'ilay olona dia nandika ny tity 5 ianao satria namono olona. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny hafa malala dia miaina izay ny foroniny. Miaina ny foroniny zava-dehibe aminy. Ary na mamono tena azy ianao dia mandika ny tity 5 ihany satria zava-dehibe amin'Andriamanitra loatra miaina izay ny foroniny. Dia manota ianao mandika ny tity 5 dia aza mamono tena rehefa mafy ny aty. Fa averenao anatin'ny eritreritra ilay fanambarana izay nambaran'ny apôstôly Petera eo amin'ny andiny toko 5 andiny 5 sy ny andiny 7 indrindra hosiny apôstôly Petera manao hoe apetraho eo aminy ny fanahinao fa izy no miay anao. Petera voalohany toko 5 ny andiny 7 apetraho eo aminy ny fanahinao dia izy no miay anao fa aza mamono tena. Tito 7 andiny 14 dia ozy izy hoe aza mitsangatsanga 50 isan-jatony io ihany ny hoe lehilahy tsy manana saiko teneniko le fomba fitenitsika anankiray faharoa deuxième bureau. Ny vehivavy tsy manana anankiray faharoa koa ny velany
anatiny ihany mampalahelo nefa dia zao ataon'olona zato isan-jato le izy dia farany lasa tsy tafiditra zao le tanora mbola tsy manam-bady nefa manao zavatra fanao mpivady sy le olona tsy mpivady nefa manao zavatra fanao mpivady dia lasa tsy tafiditra ao anatiny le izy nefa naman'ilay ambaran'Andriamanitra eto ka le tety fahafito zany dia manao hoe aza manana deuxième manana troisième bureau ary ny mbola mpivady na tanora na lehibe dia aza manao zay fanao ny mpivady zay le tety fahafito. Tety fahavalo aza mangalatra na ny fomba vatana na ny fomba kolaka aza mangalatra ary raha hitarika anao angalatra ny fanaovana politika dia aza manao politika satria mandika ny tety fahavalo aza mangalatra dia jereo tsara kely fanambaran'Andriamanitra alao tsara le izy raha voapoitra ny fahotana dia zao ny fanambaran'Andriamanitra tamin'ny Adama ny atsembohan'ny tavanao no hinananao fa tsy hoe ny fikikisanao karatra kely antsoina hoe française de jeu no hinananao ao ambadiky ny filokana rehetrarehetra dia sy ahitana an'Andriamanitra ry ava malala fa ahitana ny devoly firy ny finamanana potika firy ny fianakaviana potika firy ny ankizy potika ny fiainany no ny filokana ka miasa isika fa tsy hiloka sany nidrafitr'Andriamanitra atany am-piatoana dia aza manao an'izany fa miasa dia aza mangalatra sany ny fanambarany soratra lasa sany tety fahavalo tety fahasivy antiny fahenina-mbifolo aza mety ho vavolombelona mandaika anamelika ny namanao zany hoe aza miteny lainga mihisy na mieritreritra lainga na dia sompiny kely aza fa tsy ilaina izany sambatra ny marina sy mahitsy eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra Israely ka dia marina sy mahitsy hatrany anatin'ny eritreritra sy mieritreritra lainga kory aza fa tsy hoe tsy miteny lainga fotsiny ihany. Tety fahafolo antiny fahafito ambifolo aza mitsiriritra ny tranony namanao aza mitsiriritra ny vadiny namanao na ny ankizy lahiny na ny ankizy vaviny na ny ompiny na ny borikiny na izay mety ho an'ny namanao akory aza izany hoe rehefa namanao na olona na zavatra aza mitsiriritra n'izany zay ny tety folo ary raha misy hafan'izay dia tsisy fa izay le nivakisika zay no anatin'ny baiboly na version ino na vakisika na version ino dia zay le izy ka zay tety folo tsy mitovy amin'izay zany dia tsy izy fa ireo tety folo reo dia toizantsika ny fianarana dia petraka fantaniana manao hoe Jesosy ve nanam-pikasana andrava ny tety folo satria matetika rehefa milaza an'io dia ozy izy io hoe fa rava zany rehetrarehetra zany dadapasy io tsy ilaina intsony ka nanam-pikasana andravan'io ve Jesosy. Matio toko fahadimy andiny fahafito ambifolo Matio toko fahadimy andiny fahafito ambifolo irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy andiny fahafito ambifolo aza ataonareo fa tonga ao andrava ny lalàna na ny mpaminany sy tonga ao andrava fa anatanteraka ozy izy Jesosy aoka tsy diso fandraisana ianareo fa tsy tonga andrava ny lalàna mihitsy aho fa tonga anatanteraka olana mipetraka misy karazana lalàna anankitelo lalàna Mosesy lalàna seremonialy ary ny dity folo dia tsy maintsy apetraka zany ny fanontaniana manao hoe izy amin'ireo anankitelo reo no ambaran'i Jesosy eto ary raha sanatria ka lalàna seremonialy no ambarany dia mazava ho azy fa dia manomboka mamonondrotsika ampisiany aza manao fanatitra lasa-draray betsaka ny mpitoviteny ary zay fa nanao an'izany dia ny fona sy ny talà nankata-pamelana tamin'Andriamanitra manao lala mahitsy dia tonga dia ozy izy aho hoe tety folo io dia ozy izy Jesosy zany hoe tsy tonga andrava ny tety folo aho dia sy napetrako ny fanontaniana hoe misy lalàna anankitelo anie lalàny Mosesy lalàna seremonialy tety folo dia izy amin'ny anankitelo no ambarany eto
rehefa nyteny izy hoe tsy tonga ao andrava lalàna. Inona reno fanalahity ahafahantsika mamaly azy? Inona ny fanalahity? Inona ny fanalahity? Inona ny fanalahity? Lay fahito afarany lalàna sy lay toy ny manao hoe oh là là, amin'ny ato zany tsy misy le izy lalàna na ny ato amin'ity zany lalàna na mpaminany. Te mpaminany ataony pluriel. Io fanalahity io. Fa maninona no lay lisitry ny testamenta taloha no ataon'i Jesosy eo rehefa niteny izy. Tsy niteny fotsiny izy hoe lalàna, fa niteny izy hoe lalàna mpaminany. Dia tsy niteneny ny salamo satria matetika eo amin'ny testamenta vaovao dia ahitana lisitra ny lalàna sy ny mpaminany fotsiny no teneny fa ny salamo tsy ataony ao. Ry hava malala, ny fisinina hoe mpaminany eo akaiky no manome pirofo milaza fa tsy ny titofolo ny tenen'i Jesosy eto, tsy ny lalàna seremonialy ny tenen'i Jesosy eto, ny lalàny Mosesy ny teneniny eto. Dia hozy izy tsy tonga ao andrava ny lalàny Mosesy na ny mpaminany fa tonga kosa ao anatanteraka. Zany fanambarany Jesosy. Fantaniana mipetraka nefa dia izao. Aiza no misy ny titofolo? Ahodikotinasika ny eritreritra. Aiza no misy ny titofolo? Exodus 20, Deutéronome 5. Aiza zany boky zany? Ao anatin'ny lalàny Mosesy zany. Ao anatin'ny lalàny Mosesy, sompiny amin'ny lalàny Mosesy koa zany ny titofolo. Dia rehefa maty izy dia tazana farofotra ny lamba dia foana ny lalàna seremonialy. Dikan'izany dia izao Jesosy fahatanterahany lalàna seremonialy nampijanona ny lalàna seremonialy. Fa ny sisa rehetrarehetra kosa ao anatin'ny lalàny Mosesy miaraka amin'ny titofolo dia tsy foana sy akory. Ahita ao anatiny ny titofolo. Ny fahadisoana behivavy ataon'ireo izay manao lalàna izy tokana, tonga dia manao hoe titofolo. Dia manome pirofo tsy marina an'ireo olona izay te hanao azany hoe foana ny lalàny Mosesy. Titofolo ihany ny sisa mipetraka. Dia lasa foana zany izay tsy titofolo ao anatin'ny lalàny Mosesy. Dia fahadisoana amin'ny fandiniana sy famakafakana soratra masina izany. Ka tsy ekena fa alefina hipitina tifotr'olona. Fa lalàny Mosesy no ambarany eto. Zany hoe ny any zavatra tokana ny foanan'i Jesosy zany dia ny lalàna seremonialy. Ny sisa rehetrarehetra mijanona hatramin'ny titofolo. Zany ny fanambarana eto. Dia te hametraka fanontaniana manao hoe ka tena marina tokoa ve zany? Jereo ke le zavatra nijerentsika maly, avoakatsika le andiny manaraka. Dia alefatsika aloha io. Nanafoana ny titofolo ve Jesosy? Sia! Satria tsy nanafoana ny lalàny Mosesy izy. Sia! Tsy nanafoana izy. Alefatsika, malasa ny fotoana. Alefatsika. Dia zareo ty andiny anankiray ty. Ozy Jesosy tamin'ireo jiosy marobe tonga ny elo azy fa raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fa taiza koa nipoirana zany teny zany satria rehefa niteny Jesosy hoe affranchi, afaka amin'ny fanadevozana ianareo raha manaiky ny fahamarinana. Bakeo zany any ambonimbony alohan'io fa ho hitanareo ao zay. Fa za tsy manam-potoana intsony fa tsy tiako nitazona anareo atao amin'ny foloany. Dia bakeo miakatra any ambonimbony dia hozy izy hoe anafaka anareo ny fahamarinana. Dia taitra jiosy satria ny teny nambarany Jesosy, ilay teny Hebreo nambarany dia teny filaza rehefa misy andefo afahana afaka. Dia taitra jiosy dia hozy izy hoe hozy izy zareo hoe zay taranaki Abraham tsy mbola nandevoziny izany izy ka maninona ianao no miteny hoe afahany izahay? Dia hozy Jesosy hoe satria andevony ota ianareo. Dia tohizany rehefa avy eo ilay izy manao hoe raha za no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa nareo. Ry hava malala, Jesosy Kristy dia tsy maty teo ambony hazo fijaliana fotsiny ihany amelaheloka fa tonga Jesosy Kristy andrava ny fanadevozany ota rehetrarehetra, andrava ny fandevozany
isika. Ty hitarina lalàna isika. Satria anao forcé anao an'izao. Sia. Fa mitandrina lalàna isika. Satria ahafahan'i Kristy amin'ny fanandevozany fandikana lalàna. Betsaka amin'ireo izay mitandrina ny lalàna tsy manana an'i Kristy no indraindray masika tsy fantatra intsony izay fomba handraisana azy. Satria namboamboarina fotsiny alina izy fa hafa ihany ireo mitandrina ny lalàna. Satria niditra tao amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy nanafaka ny gaja ny fandikan-dalàna ary nanovan'ilay olona ho lasa olom-baovao. Dia mahasahy miteny miaraka amin'ny apôstôly Paoly manao hoe tena tsy izany le mpamono olona intsony ny velona fa Jesosy Kristy ny velona ato anatiko. Ary dia tsy mamono olona intsony aho zao fa lasa diakona no olona ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra. Samy hery filazao-tsara. Ary fitandremana lalàna toy izany tiany Kristy ho atao. Fa tsy amboamboarina tsy akory. Eto izatsika ny manaraka satria ho lasa ny fotoana. Romanina 9. Ny andiny fa 1 sy 2. Romanina 9 andiny 1 sy 2. Ataontsika malakilaky le izy. Inona no lazaitsika? Mbola itoetraminota ihany va isika? Itombony fahasoavana. Sanatria izany. Ataontsika izay efa maty amin'ny otahoana no velona amin'ny ihany. Ny ota nefa efa hitantsika tany am-boalohany. Tamin'ny andro voalohany fa fandikan-dalàna. Jaona voalohany 4. Toko 4. Zany hoe zany fantaniana petrany zany dia izao. Mbola itoetrany fandikana lalàna ihany ve isika? Mba hampitombony fahasoavana. Dia inona ny valiny? Raha manao tsina anao dia tsy mety izay. Satria izay tsy izay azo hovana eny raha piso. Sanatria izany. Dia rehefa mitoren'io izay, matetika mitoren'io any Madagasikara. Dia misy manantona ahy rehefa avy eo. Ianao milaza fa tokony ho tandremana io lalàna io. Tsika nefa tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Mpampianatra sandoka ianao, mpampianatra diso ianao. Dia inona ny atao rehefa ohatran'izay? Tsy mamaly fa manetry tena tahaka ny fanetreteny Kristy. Dia avela ny filazantsara no hiteny. Dia inona ny valiteny ambaran'ny Baiboly? Midina kely. Dia tonga amin'ny andiny 5. Romanina 9 andiny 5. Dia hozy izy ny fanambarana. Ahoana ary? Anota va isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Ahoana valiny? Sanatria izany. Anota va isika? Isika izay tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Ahoana valiny? Sanatria izany. Andika lalàna va isika? Isika izay tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Sanatria izany. Ny famitinana ny havatra marany Baiboly dia izao. Ny olona eo ambany fahasoavan'i Kristy dia velona ao amin'ny Kristy. Afaky Kristy amigatra ny fandikan-dalàna ary atao lasony vaovao mitandrina ny lalàny. Dia raha namanohy farany dia ahoana ny hafarany tantara. Nampianatra Baiboly andray andro. Dia rehefa nanteny andreo rehetrarehetra reo dia hozy izy ilay tovovavy taniko. Ka inona zany no hitandremana lalàna nefa ny fitandremana azy io tsy mahavontsy. Satria no izy-gesentsika teto maly fa amin'ny fahasoavana ihany ary tsy misy ankoatran'izay ny famonjena. Dia inona no atony hitandremana lalàna? Maninona ny Baiboly miteny manao hoe sanatria no hoe fitandrina anota kanefa ny fitandremana ny lalàna tsy hahavontsy. Dia Jesosy Kristy ny mamaly azy. Dia hozy izy manao hoe fa raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Jaona 4. Ny andiny 5. Dia tsy haiko nahazo nareo le izy. Fa tsara ho azavana kely alohan'ny tena iravana. Fa zao no teny ambara. Ny tanako dia voafasika teny ambony hazo fijaliana. Izy anankiroa. Ny tongotro dia voafasika teny ambony hazo fijaliana. Ny atotra ny mangidy sy ny mafy teo ambony hazo fijaliana aho. Fahafatesana mahatsiravina ny ainako teo ambony hazo fijaliana. Satria nandika lalàna ianao. Satria nandika lalàna aho. Fa izao afaka ianao. Voavelany ianako no fahafatesako. Afaka ianao. Dia hozy izy manao hoe azaverina itsony le zavatra niaretako maharany teny ambony hazo fijaliana iny. Ialaona izy. Zay na tiany ambara. Zay na tiany ambara. Ataontsika ahoana ny andeha hanao hoe alao amin'ny fanahiniana
lesona misy andeha mbola toiziko ihany ilay zavatra nahatonga an Jesosy ko maty teo ambony hazo fijaliana ka raha ty azy sika tia ny rana lasany tia ny famonjena ny meny atsika tandremo ny didiny fanifandikanan'iny ino nahatonga azy maty sy voafasika teny ambony hazo fijaliana zany tia ny ambary eto teo faranana ny tantara fa izao ary mba iza kosa ny kristianina iza ny kristianina apokalipsy toko fa 7:12 indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoan'i Jesosy Kristy sady izay le izy apokalipsy toko 12 olona masina le teny gatsika io ndraindray tsy ampy io mampalahelo fa rehefa jerena ny amin'ny anankiray izy am'le misy ahafahana mijery azy mandalina koa io ohatra dia zareo fa misy esany amin'ny farany ny olona masina dia sy miesa zany hoe olona be dia be io zany fa tsy olona anakiraika fotsiny be dia be ka le fiangonana ny tino ambary eto ry ava-malala isika kristianina ny tino ambary eto isika ozy izay kristianina dia mitandrina ny didin'Andriamanitra ary mitazona ny finoana an Jesosy Kristy raha tsorona ny resaka dia zao tsy azo sarana ny fitambaran'ny anankitelo na niantsoina hoe alliance entre les trois Jésus Jesosy ny lalàna ary kristianina tsy azo sarana raha vao mampisaraka anao dia vitany aminao dia rava ny zavatra rehetrarehetra dia tsisy famonjena tsony azo antenana dia tsy azo sarana ny lalàna dia avy amin'ny Kristy izy ny nanome azy ny ainany zany isika kristianina dia mino an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy asika satria hitatsika teny am-boalohany fa izy ny mpamonjy izy ny tompo ary izy irery ihany no mpamonjy fa tsisy hafa kanefa isika tsy andamo dity fa ozy izy Jesosy miainga avy amin'ny soratra masina sanatria izany dia mifandray ny anankitelo ka ato amin'ity fody ao amin'ny fonao io no mampifandray amin'ny anankitelo Jesosy Kristy tompo sy mpamonjinao manafaka anao amin'ny fanadevozan'ny fandikan-dalàna mahatonga anao mpitandrina ny lalàna teny fonao no toerana ifandraisany izy anankitelo Kristy lalàna ary izaho amin'ny maha-kristianina ianao amin'ny maha-kristianina teny fotsika olombelona kristianina mifandraisany izy anankitelo ary raha rony ao anatinao dia mandeha ilany ianao raha ohatra hoe ianao sy ny lalàna fotsiny dia mandeha ilany ianao raha ohatra hoe ianao Jesosy fotsiny dia tsy le Jesosy tena izy ny ianao fa le tena izy rehefa tonga aminao mivany ianao mitandrina ny lalàna dia tena mivany ianao dia lasa vaovao dia ianao anankitelo zany ny ato zako ny lalàna Kristy ny ao anatinao Jesosy Kristy ny lalàna dia ianao miaraka aminy zany ny afatry ny filasan-tsara ry ava-malala dingana manaraka androany hariva iteny amin'ny Jesosy Kristy manao hoe ekeko tokoa ny famonjena izay natolotra ao monena ato anatiko amboaro aho hitandrina ny didinao ka raha safidinao zany ianao tikana zany androany hariva misangana eo amin'ny toerana misy ianao tsy aterisetra nefa le izy fa atsitrapo azay mahatonga ny teny moramora androany hariva fa tsy aterisetra ny hitandrina ny didin'Andriamanitra ivelona amin'ny fitandremana ny lalàn'Andriamanitra fa atsitrapo ka raha manam-paniriana ianao sangana amin'ny toerana misy ianao vavaky sika saotranao zay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina fa tonga anao eto amin'ity toerana ty androany hariva ieno miafatra ao misangana eto anatrehanao zahay Andriamanitra eo mpanota olomeloka kanefa kosa amin'izao fo avy anao eloka amin'ny alalan'ny rano Jesosy Kristy tomponay dia sokafanay ny fonay Jesosy eo monena ao anatinay le voniny eny ny fandikan-dalàna ary amboary zahay ivelona araky ny sitraponao tahaka izay niainanao tety avy anao eloka feno amin'ny fandikan-dalàna ny ainanay vahiny zahay ary eto atao aty toerana ty sady voavela eloka no afaka olo-baovao
dia ataovy mihoatra Andriamanitra anao izay azonay tononona amin'ny tanterao fa amin'ny anaranao Jesosy tompony anonanay zao vavaka zao. Amen. Amen.